Raha ny fanokevitra andriamatoa Vavao Benjamin izay anisan'ireo niatrika ny fivoriana teny amin'ny trano fandraisam-bahiny teny amin'ny Panorama teny moa dia tokony soloina ireo mpikambana izay mandrafitra ny CES na ny Cour Electorale Spéciale. Ny ankon'izay ndao ratsika. Ny mampivoriana eo comité de contrôle et suivi. Zany anaran'izany dia manao évaluation izy. Aiza ho aiza mitondra zotra ny vita, inona ny mbola tsy vita. Itsika mitady fifidianana crédible, transparente, acceptée par tout le monde. Vao vita fotsiny savaranonandro nataony CES to CSC dia efa nirona any amin'ny CES ny fametraham-panontoniana ny rehetrarehetra. Amin'ny maha-panaramaso anareo contrôle et suivi mety ve raha mitady zany élection crédible, transparente et acceptée par tout le monde zany tsika iny fanapahan-kevitra ny CES iny. Dia za eo samby nilaza na dia nisy sasany teny hoe tsy mety nefa mba mesure d'apaisement nanaovana an'iny aloha ekena fa ny rehetrarehetra dia samy ny haiko hoe tsy mety ny fanapahan-kevitra ny CES ary tokony ho izy en session parlementaire en transition ny parlement de transition zao en session parlementaire tokony réviser na le code électoral fa le fanomezana fahefana be loatra olona anankiray ny président ny HCC no mbola président ny CES io zany tokony révisena ary ny CES tompoko tsy comité de réconciliation fa comité de juridiction.